Afangaron'ny olona matetika ny hoe mpidera evangelika sy ny hoe artista evangelika. Tsy hain'ny olona ny manavaka an'izany amin'ny ankapobeny, tsy manana discernement ihany koa ny ankamaroan'ny mpino. Dia aminy rehefa hoe mihira Jesosy mamoaka tononkira, manentana ho amin'ny tontolon'ny fanahy masina sy ohatran'izany, dia mpidera izay. Fa miavaka mazava tsara ny mpidera sy ny artista evangelika. Ny mpidera dia mazava ho azy fa isan'ny mikasika ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mahakasika ny fon'Andriamanitra. Izay no toetran'ny mpidera, izay no fanahin'ny fiderana, mikasika ny fon'Andriamanitra. Ny artista evangelika kosa dia resaka grille de programme, resaka spectacle, resaka manafatra karazana mpanompon'Andriamanitra, mety hoe afrikana, vazaha, manenjika programa fotsiny zany. Dia miorganiser sy miorchestrer animation fanentanana, manentana olona fotsiny izy ataony zay akasika ny fon'ny olona amin'ny alalan'ny tononkirany, amin'ny alalan'ny fanentanany, amin'ny alalan'ny organisation zay orchestreny, ataony zay akasika ny fon'olona amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Artista evangelika izy zay fa tsy mpidera. Averiko indray fa artista evangelika izy fa tsy mpidera. Raha posiantsika kely ny fanazavana dia misy intérêt daholo ao ambadiky ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ohatra hoe possible laza, voninahitra, rehaka, culte de personnalité, sy ny sisa rehetra mifamatotra amin'izany. Vola mamona hatrany artiste izy zay fa tsy mpidera. Mazava aminareo samy hafa ny mpidera sy ny artista evangelika. Zay, tain'Andriamanitra daholo.